Miaraba tompoko. Izy amintsika moa tsy malala fa manana zo arovana ny zaza, neza toerana misy azy. Fa mova fantatsika fa manana zo arovana izy. Eny, fa eny amin'ireny fandraisana fitateram-bahoaka ireny ary na ny bus sy ny taxi be hozy tsika. Ny fitateram-bahoaka dia toerana izay ifamezivezen'ny olona rehetra ary tsy latsa-danja amin'izany ireo olona marefo ao anatin'izany ny ankizy. Maninona moa no tokony ampidi-doza an'ireo ankizy ny fitateram-bahoaka? Ary inona no lazain'ny lalàna mahakasika izany? Miaraha aminay Zo sy andraikitry ny olom-pirenena raha te hahafantatra misy kokoa mombamomba an'izany ianao. Zanalana izany dia ny lalàna 7 tsipika 2020 tamin'ny 20 aogositra 7. Io lalàna io dia tena mamaritra ny zo fototra ananan'ny zaza malagasy na ny ankizy malagasy. Hosokajiako telo miavaka tsara ny ambangivango izany lalàna izany. Ny voalohany dia ny manana zo ny zaza malagasy rehetra, ny ankizy malagasy rehetra anana fiainana feno filaminana ara-tsaina. Ny faharoa dia ny ananan'ny zaza malagasy, ny ankizy malagasy rehetra fiainana feno famindrehana. Ary ny fahatelo dia ny misy ny fepetra tokony horaisina ary tokony ampiarina raha toka tandindondoza ny fiainan'ny ankizy iray na ny zaza anankiray. Raha izay ary ny ambaran'ny lalàna dia inona ny zava-misy eny an-toerana? Tena hitanao eny an-toerana, eny amin'ny fiantsonana dia tena mampalahelo sy mampatahotra ny iainan'ny zanantsika rehefa mandray bus sy mandray taxi be izy ireo. Ilay fisisiana efa voalazako teny aloha. Fa ny faharoa dia ilay hoe miakatra ny bus izy ireo nefa ny bus na taxi be tsy mijanona tsara fa mbola mandeha. Na midina ny bus izy ireo na midina ny taxi be nefa ny fiara mbola tsy mijanona tsara. Izany izao dia tena tandindondoza mihitsy ary ao anatin'ilay fisisiana. Hitantsika rehefa teny amin'ny fiantsonana antsika veriko foana satria mila mahita ianao, mila miaina, mipetraka amin'ny toeran'ny ankizy dia mahatsapa tsara mihitsy fa ankizy kely fampisisika amin'ny olon-dehibe, fampisisika amin'ny olona matanjaka. Fietsika kely tsy voahevitra fotsiny dia mampianjera azy dia mety ho voahosy izy. Na izy ho voahosy ny olona misisika bus, na izy ho voahosy taxi be. Raha ny amin'ny fampiasana ny fitateram-bahoaka izao ohatra, tsy milamina ny sain'ny ankizy rehefa andray an'izany bus izany izy na taxi be satria taitaina izy hoe ho tafatsofoka n'ity bus iray ity hoe sa tsy ho tafatsofoka indray, ho voaray ato anatin'ity bus ity sa tsy ho voaray. Afika vao ho tonga ny trano, misy zavatra marobe mikorotana ao an-tsainan'ny zanantsika reny. Tena tsara ho fantatritsika eo am-pandraisana fitateram-bahoaka fa lasa somary fahazaran-dratsy dia lasa kolontsaina ohatra hoe tsy maninona fa ara-dalàna tsara raha misisika bus ny zaza anankiray, raha ohatra ka misisika tsy miady bus miaraka amin'ny matanjaka sy ny olon-dehibe ny zaza na ankizy anankiray. Ny zaho nanjosy andraikitry ny olom-pirenena dia fikambanana mpahay lalàna maromaro, mpandinika fiarahamonina ary olom-pirenena matsapa fa manana andraikitra eto amin'ny firenena. Ny tanjonay dia iray ihany, ny rariny sy ny fanarahana lalàna ao amin'ny fitateram-bahoaka mba hifanaraka ho an'ny olona marefo, indrindra fa ny ankizy. Lalàna 7 tsipika 2020 dia mamaritra hoe latsaky ny 20 taona ny atao hoe ankizy. Ary sokajina ho marefo ny antsoina hoe ankizy satria amin'ny ankizy an'izay fantatritsika tsy mbola feno ny traikefa sy ny fahaiza-manaony hoentiny miatrika ny fiainana sy ny loza mety hiatraiky aminy eny amin'ny fiarahamonina. Ka izay mahatonga an'ilay zo tsy mahatonga an'ilay lalàna mametraka hoe tokony arovan'izy ireo an'ilay fiainana feno fanandrehana. Tsy nipetra-potsiny ny fandaharana fa nanao izay tandrify azy arak'izay maha olom-pirenena azy izay. Manana ny lalàna isika ary manana ny fitaovana rehetrarehetra ampiarana izany fa aiza ho aiza ilay olana.
satria ny fanajalalàlana dia tsy maintsy arahana asa. Ka noho izany indrindra no nanaovanay ireto asa manaraka ireto. Alors, on est plus long, c'est un petit réunion là, les réalisations, mais comment on va faire, ils sensibilisent, c'est une coopérative, ils sensibilisent, c'est un chauffeur, c'est un receveur, c'est une pratique, c'est une école, l'ennemi, c'est à Rennes. C'est une école, fan lavitra ka hitantsika ato amin'ny réalisation amin'ilay ionantsika manaraka io hoe reto le atao lalàna mifehy mihitsy. Nanao fiantsona ny tompon'andraikitra rehetrarehetra izay mba hiara hiasa. Tsy vitan'ny mpitondra fotsiny ihany fa nandefa izahay fangatahana fiara-miasa amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fitaterana. Ao anatin'izany ministera ny fitaterana izay miasa miandraikitra ny resaka fitanterana eto amin'ny firenena. Eo koa ny ATT mahakasika ny fandrindrana sy ny fandaminana momba ny zotra manodidina ny Antananarivo renivohitra. Ohatra amin'izany ny zotra E, ny zotra J, ny zotra H sy ny sisa sy ny sisa. Ny commune Antananarivo renivohitra momba ny fandrindrana sy ny fandaminana ny zotra eto an-drenivohitra. Ohatra amin'izany ny zotra 186, ny 114, ny 147 sy ny maro hafa ihany koa. Fa ao ihany koa ny police de transport routier izay miara-miasa akaika amin'ny ATT momba ny fandrindrana mandrakariva ny fitateram-bahoaka. Ao ihany koa ny ministera ny fanabeazam-pirenena satria anatsehikoly ny ankizy no ampianarana sy ampahafantarana ny zony sy ampianarana ny andraikiny mba tonga zareo olom-pirenena tompony andraikitra. Inona ary ny vahaolana azo atao? Manana tetikasa izahay, azo tanterahana tsara satria tsy zavatra vaovao na alavitra izany fa fanatsarana na fanampiana kely ihany ny zavatra efa misy. Ny tetikasa dia ny opana kokoa momba ny fandaminana eny amin'ny fiantsonana sy ny famerenana ny filaharana eny amin'ny arrêt-bus rehetra, izany hoe ny primus, ny arrêt intermédiaire sy ny terminus. Mazana manko ny zavatra hitantsika dia milahatra ihany ny olona eny amin'ny arrêt primus na terminus fa ina tenatena dia mifanjevo sy ilay ifanoto mihitsy ka eo ilay matetika ahitana loza mandrakariva momba ny ankizy. Nojerevana teny amin'ny toerana izay nalehan'ny fandaharana fa misy eny amin'ilay arrêt eny tenatena na ny arrêt intermédiaire ho isika no tery dia tsy azo hivalam-parana loatra amin'ny amerenana ilay filaharana nefany tsy azontsika atao ho sakana sy ho irika tsy amerenana ny filaharana eny amin'ny fiantsonana rehetra nefa izany olana izany. Ny fanaraha-maso ny kooperativa. Tsy maintsy jerena akaiky ireo kooperativa mba ahazoana antoka fa mafeno ny fangatahan'ny vahoaka izy ireo ary manaja ireo fenitra tokony arahany mba tsy inona fa ho fiarovana ny vahoaka. Ilaina fampahafantarana eny ampianarana, eny anivon'ny fitaterana, eny amin'ny rehetra izay misy an'ny ankizy, indrindra fa amin'ny fahita lavitra fa mananjo ny zaza. Fa ny opana ny tetikasa zao ny ankizy sy ny fitateram-bahoaka ihany koa ny mahakasika ny fanamafisana sy ny fanavaozana ny fepetra izay efa misy. Efa misy reny fepetra reny fa betsaka tamin'ny fepetra no tsy najaina na tsy norarahiana na mety tsy fantatra ihany koa. Nandany fotoana kokoa ny fandaharana tao anatin'izany fijerena hoe inona no fepetra tokony avaozina. Rehefa manao ilay fomba voalaza fa voarara ao amin'ny fifampifehezana ny kooperativa na ny mpitatitra na ilay zotra dia mamerina avy hatrany izy ny fanajana ilay zon'ny olona voahitsakitsaka tsy nohajaina na tsy voajana. Dia tsy hijanona izany eo amin'ilay hoe alaina ilay papier dia tsy hitan'ilay olona voahitsaka zo ny fiverenany ilay fanajana ny zony fa
ataontsika akaiky kely mihitsy miatraika amin'ny vantana any amin'ny olona vo hitsakitsaka zoa ny sazy hoy tsika raha zay no mahalaza anazy ampiarina amin'ireo izay manjika an'ireo fomba lazaintsika fa voarara ireo ao anatin'ny fitateram-bahoaka. Afaka mihodina ny taxi be raha ohatra ka voafehy izany ao anatin'ny fanarahan-dalàna entitra, satria mba hialana amin'ireo fitangoronan'ny olona be loatra eny amin'ny arrêt intermédiaire hoy tsika, na koa ny faty-antoka ateraky ny embouteillage, fa averina hatrany ao anatin'ny fanarahan-dalàna entitra. Nampidirana ao anatin'ny tetikasa izay tena zava-dehibe tokoa ny manome fiofanana na ny mampiofana ny chauffeur na ny mpamely sy ny receveur sy ny coopérative ihany koa izay misehatra ao anatin'ny fitateram-bahoaka. Ilaina be ny mampafantatra ny chauffeur na ny mpamely sy ny receveur fa tsy mamely fotsiny ny fiara sy mitaky frais fotsiny no asan'izy ireo, fa zava-dehibe ny ahafantarana izy ireo inona no atao hoe zon'ny ankizy, zon'ny ankizy hoentiny, ny zo n'olombelona tokony hajaina, ny zon'ny olombelona ny mpanjifa izay entiny, inona ihany koa ny fihetsika tokony asehon'izy ireo izay miasa ao anatin'izany fitateram-bahoaka izany, fa ny farany dia ny fiarovana ny ain'ny olona hoentiny, ny fanajana ny ain'ny olona entiny ary ny kalitaon'ny tolotra. Tsara fantatra izy ireo fa mety misy onitra azo azy ireo na sazy ara-batana mihitsy arakaraky ny ratra izay mahazo ny olona anankiray mampiasa fitateram-bahoaka raha avy amin'ny tsy fahaizan'izy ireo ny adida sy ny andraikiny no mahatonga izany ratra izany, na ihany koa firitaona na mety ho firitaona izy no voazona ny amponja raha toa ka misy olona mamony ainy noho ny tsy fahaizany izy ireo ny asany. Fehany raha manaja ny zon'ny ankizy isika amin'ny fitaterana dia tsy vita ho miaro ny zaza fotsiny ihany, fa fiarovana isika mpandeha rehetrarehetra izany. Ohatra, ny zaza no arovana fa mety azo rariny ireo olona mitondra vohaka, ny ankizy no arovana fa mety azo rariny ireo zokiolona sy ireo olona manana fahasembanana. Noho ny fisiany lalàna izay miaro ny zo fototry ny ankizy dia ny lalàna 7/7/3 tamin'ny 20 aogositra 7 dia tsy safidy velively ny nanaovany zo sy andraikitry ny olom-pirenena ity tetikasa ity, fa tena adidy ara-dalàna, ara-moraly ary adidy amin'ny maha olona. Eto dia misaotra sady ny fandaharana ho an'ireo tompony andraikitra sy ministera izay efa nanolo-tanana ary efa nanomboka sady ny fikaonan-doha sy ny famolavolana mba hanatratrarana ny tanjona iarovana ny zon'ny ankizy mampiasa ny fitateram-bahoaka. Misaotra anareo sahady makasitraka tompoko satria tena tompony andraikitra ianareo ilain'ny mpiarabelona. Fa mbola manentana ihany koa ireo izay mbola ela avokoa tompony andraikitra zato isan-jato isika tsirairay avy tompoko, indrindra ho anareo izay tompony andraikitra izay tsy afaka hialany zo sy andraikitry ny olom-pirenena hatratrarantsika ny tanjony mandrakariva dia ny iarovana ny zon'ny ankizy. Tena ilainay ianareo tompoko, fa tsy andry zaza malagasy, eny fa na dia zaza malagasy anankiray ary amoiny ainy na aratra fahatany fa ho hihetsika indray isika ka iseho olom-pirenena mandray andraikitra. Raha te hifandray aminay ianao dia aza misalasala miantso amin'ny antso-tarobe 034 8249 na fandray mivantana anay amin'ny pejy Facebook zo sy andraikitry ny olom-pirenena. Azadino fa loha hevitra vaovao indray no raisintsika amin'ny volana ambony. Veloma sy miandram-piona tompoko.